Kokoa daholo Zanagasikara. Dia manaiky ndre. Misotro toaka kely. Dia tena miakatra be mihitsy fehitaranay roa fa tena toaka dia tonga any amin'ny lanitra fahazato. Elany tonga any amin'ny lanitra fahazato fa i madama dia nihaino fofo toakany lahy teo dia naloloha sady nandoha. Saingy tsy maintsy hoe adidy moa ilay izy dia manokatra fe madama rariny raha ohatra ka vatan'akondro be ny hitan'ny lahy io. Dia lazainy lahy fa madama no tsy mahay nefa lahy no mamotika mamono ilay fientanana. Tsara ange izany madio izany. Jereo tsara fa raha mieritreritra ny hoe hanamboatra zazakely ianareo ka lahy nefa misotro toaka iny ranonainany lahy nisy toaka iny miditra any amin'ny zazakely dia lasa domelina tao ilay zazakely. Ambon'izay fanoroka madama lahy masisony toaka. Ratsy ange mihaino ny fofon'olona ilay maimbo toaka be ireny. Lahy mieritreritra hoe tsara be ilay izy nefa inona moa tombontsoa amin'ilay fisotroana toaka sy ny fifohana sigara? Tsy misy tombotsoana ange. Vatana potika, ny hery tsy misy, ny vola lany, ny tokantrano tsy zarizary. Izay ilay tombotsoa an'ilay izy. Ary izaho tsy reraka foana manoro ny tanora malagasy ilay manamboatra zazakely ry zareo dia mba tokony oferana ilay izy tsy atao aloha loatra. Raha ny tokony ho izy izao isika malagasy any amin'ny 5 20 taona any ny vehivavy mandeha manambady ary ny lehilahy any amin'ny 30 taona. Eo no hoe nahavita fianarana, eo ihany koa hoe manana asa matotra isika. Ary ambon'izay ny lehilahy efa navita ilay rivorivon-dala nandritra fahatanorana dia azo antoka kely kokoa izy izany fa ho matotra ho raim-pianakaviana rehefa any amin'ny 30 taona. Lehilahy 20 taona mandeha manambady mbola tsy nahavita refy rariny raha midoboka ao an-tokantrano mbola manao revina-dala nanao reviny fahatanorana. Dia maditra be mivady tsy hita mihitsy anaovana anazy ka izay. Isika vehivavy afaka hoe mandefitra fa ny lehilahy tsy asasaina amin'ilay izy. Hafa ilay hoe any amin'ny tany mandroso, any amin'ny tany mandroso tsisy miasasaina an'izany. Any amin'ny tany mandroso ange zareo vehivavy rehetra miasa daholo fa ny antsika ny vehivavy eto angamba misy miasa. Izao ampijalian'ny lehilahy atao mamay tsara mihitsy ao an-tokantrano mandray ny kiho kosa ilay fitenenana. Ka hisoroana izay zavatra izay raha ohatra ka hoe misotro ny vadin-drerika la piskule dia mila indray miteny hoe tsy azo atao. Tsy azo atao ihany koa izany, ratsy ange izany. Raha ohatra indray ka teren'ny vadin-dre dia tsy voatery hanaraka an'izany. Rehefa mijoro mahitsy ho mafy loatra izay indray dia izay ilay tadiavin'ny lehilahy. Lasa manomboka manajanaja indray izy, lasa manomboka tia indray. Fa raha indray ny hanaraka ny bokony ny hadalany rehetrarehetra io, izy ange mahafantatra hoe tsy mety ny ataony fa fanahiniana atao. Dia izay ilay mahafinaritra anazy. Dia hitany hoe mbola tsy matotra ilay tokantranonareo nefa efa niorina ilay izy dia efa izay. Fa mila izany indray manao hoe tsia rehefa hitandry hoe tsy mety ilay izy mihoatra fefy, mihoapefo ilay mihoapefo izay fitenenana. Olona madio salama ianareo roa dia mety ilay izy. Ary ambon'izay koa ilay izy tsy mahavita ninina akory. Ray minitra dia efa maty kina mony teo. Misy dikany akory. Dia izay mampalahelo. Mangasitraka tompoko.